Nandritra ny fitsidiana nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tany amin'ny renivohitra Boeny, nanome toky izy fa hamany ny olan'ireo mpikambana 3:03 alina nanahy ny overy petrabola tao amin'ny Otiv Boeny vokatry ny fanodikodiam-bola nitranga. Entina manarina izany dia novidian'ny Paositra Malagasy ny Otiv Boeny. Taoriana fandalovan'ny président de la République moa izay efa niteneniny ihany hoe ny Paositra Malagasy dia hitondra vahaolana ary hividy an'ilay Otiv Boeny zany mba ahafahana sécuriser ny volan'ireo olona ireo ary ahafahana indray mampindram-bola satria ny tanjona tsy dia hoe amerina an'ilay volan'ilay olona fa mba ahafahana indray manohy ny fampindramam-bola amin'ny toerana iny satria raha fantatra ireo zany Boeny zany toerana mahavokatra, toerana misy activité économique. Ka ny Paositra Malagasy zany no hividy an'ny Otiv Boeny ary zany dia natao ny fifanarahana teto manomboka androany dia ho raisin'ny Paositra Malagasy zany ny Otiv Boeny ahafahana misécuriser ny volan'ireo olona ireo. Mandritra izany dia mizara roa mazava tsara ny anjara asan'ny Paositra Malagasy fanavotana ireo mpikambana eo anivon'ny Otiv Boeny, fanamafisana ny asa sahaniny, isan'izany ny fampindramam-bola amin'ny tamba indrindra raha ampitaina amin'ireo mpampindram-bola eto amintsika 7.4 isan-jato ary ahafahany rehetra mandray anjara. Azo licence microfinance zany ny Paositra ny CSBF moa zany autorité bancaire dia anao anampy ny amin'ny fahazahoana zany licence zany ka ampindram-bola amin'ny toerana iny ny Paositra aloha amin'ny voalohany zany ary atao ambany dia ambany ny taux d'intérêt. Ny tanjonay zany dia mampidina ny taux d'intérêt any amin'ny atsasany any satria raha ohatra 24% na 30% annuel no nampindraman'ny Otiv zany dia ny Paositra Malagasy dia mety any amin'ny 12% any moyenne ny taux zany hoe tena ho atsasany mihitsy zany ka amin'izay fotoana izay zany dia mety hijanonao ny olona izay nametraka vola tamin'iny ary miverina indray indram-bola madinika. Rehefa avy eo rehefa mety tsara ny zavatra ataon'ny Paositra Malagasy amin'iny toerana iny dia ho hitariny eran'ny Madagasikara ny fampindramam-bola madinika. Fa ataony ezaka dia afaka volana vitsivitsy dia efa mety afaka sitraka an'izany offre vaovao ataon'ny Paositra zany ny vahoaka rehetra eran'ny Madagasikara. Voalohany teto Madagasikara ny fandraisana an-tanany, ny fanohizana sy ny famahana ny olona ny orinasa mpampindram-bola tahaka izao. Mpikambana 3:03 alina eo anivon'ny Otiv Boeny no hanampisa ireo mpikambana 10 hetsiny ny Paositra Malagasy. Totosa androany 20 Oktobra 2022 ny fifanaova-tsy ny mpifanarahana teo amin'ny Ministera ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny kajy mirindra ny Paositra Malagasy ary ny Otiv Boeny.